Masay folo sy roa arivo io no anarana ny antsona ny etsika fankalazana ny fahafolo taona ny COPH. Fantatro ny fahasembanana, ekeko ny fahasamihafana, io kosa ny lohahevitra nentina nanamarina izany. Teto amin'ny lohan'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga no nanatanterahana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay niarana tamin'ny ministry ny mponina sy fiahiana ara-sosialy izay ministera mpiahy teo ny sembana eto Madagasikara. Mila fantatritsika vahoaka malagasy any fa eo amin'ny roa tapitrisa eo malagasy mitondra fahasembanana. Raha eo an-drenivohitra fotsiny dia eo amin'ny 480 isanjato ny mponina dia misy fianakaviana misy manana fahasembanana. Raha hoe fianakaviana manerana ny nosy dia eo amin'ny 50 isanjato. Mahery eo misy zanaka na fianakaviana manana fahasembanana. Dikan'izany tsy maintsy jerevana akaiky ary tsy maintsy araka ny voalazanareo satria ny fitondrana tetezamita zany nge mandimby zany ratification lalànanareo nalàna zany dia tsy maintsy ataontsika ary zay dia maheno tsara hoe manera ny fitondrana ary zay koa dia miteny zany amin'ny manaraka no avy mba tsy overtsona ny 50 taonatsika dia tsy maintsy manera ny fitondrana mandray ny andraikiny manoloana n'izany vahoaka zany ka zany dia lasa tsisy tika ny dolo ny fiainatsika. Ireo marefa efa mahantra mbola manana fahasembanana dia tsy tatsony ary tsisy endrika firenentsika. Taorian'ny fandraisam-pitenenana dia nisy fitokanana ny tsangam-bato